dia faly miaraba antsika rehetra ny tokantrano indray natratra n'ity zoma ity izay zoma mialohany ankalazantsika ny Pentecoste raha amin'ny lahady. Raha tsy ahivina moa ny tantara dia tao alohan'i Jesosy hiakatra tany an-danitra dia tafatafa tamin'ny mpianatra n'izy satria nalahelo ny mpianatra dia nampahery an'zareo zany Jesosy nampahery ny mpianatra Jesosy hoe aza mataotra izy fa tsy hamelanareo kamboty dia nampananteny izy hanome ny fanahy masina. Dia izany indrindra androany no andosa tarintsika ilay fanomezana izay namen'i Jesosy atsika dia ny fanahy masina zany. Ka mialohany hanombohana fotoana rehetra dia manasa anareo any tokantrano andao hiara hivavaka tsika hiara hideran'i Jesosy hiara hideran'ny fanahy masina hiara hame voninahitra anazy any amin'izay toerana misy anao any dia andao hiara hiondrika hivavaka eo anatrehan'i Jesosy tsika. Andao ary. Jesosy io mankasitraka ny anaranao zahay amin'ity andro androany andro ahafahanay miara-midera miankoka eto anatrehanao. Fanahy masinao tsy vita ny herin'ny tenanay ny zavatra atao eto na ny herin'ny tanjakanay fa amin'ny fanahinao rery ihany. Jesosy io androany dia akinko eo am-pelatananao zao fotoana zao ny rahanao mandrakitra an'izao fotoana zao ary androany fanahy masinao manasanao fanahy masinao vangiony tsy raray avy izay mijery miaino zao vidéo zao Jesosy ianao mihitsy fanahy masinao nikasika ny fony nikasika ny fiainana nikasika ny momba azy iray manontolo ka ninona zavatra atao eto androany dia hitondra fahasoavana ho amin'ny fiainany tsy raray avy Andriamanitra ka androany Jesosy dia manasanao ihany koa amin'ity androandroany ity ianao mihitsy no hiasa mahery eto amin'ity toerana ity fa ninona asa ratsy Satana ny asa ratsy ny devoly anakanana ny tsy raray avy tsy andray fahasoavana dia raha avy sy potika izany amin'ny anaran'i Jesosy rery ihany. Jesosy io manatrika eto ianao fanahy masinao ataovy ny asanao fa voniny izahay ho fitaovana androany voniny izahay fanahy masinao ataovy ny asanao amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovana ny vavaka. Amen. Amen. Ao amin'ny Jaona toko 7:12 dia ny 9:11 dia manao hoe ary izaho angataka amin'iray ary izy hanome anareo mpananatra hafa ho eo aminareo mandrakizay. Izany hoe Jesosy vavaka Jesosy valom-bavaka Jesosy ny ahazoko ny ahazonao ny fanahy masina. Dia laza izy ao amin'ny Jaona toko 4:7 hoe fa izao ny lazam-barina aminareo mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra fa raha handeha aho dia hirahako aty aminareo izy. Mpianatra nieritreritra hoe tena tsara be izaho miaraka amin'ny Jesosy ary tena tsara tokoa. Nahitan'i Jesosy izy nampianarin'i Jesosy izy izay fanontaniana manitikitika ny sain'zareo dia mivalian'i Jesosy dia nefany rehefa handeha Jesosy dia mbola nitenen'i Jesosy hoe tsara kokoa raha miala satria ho avy ny mpananatra ho avy ny fanahy masina. Izany hoe tena miinsiste be Jesosy hoe ilainareo ny fanahy masina dia androany koa izy miinsiste amintsika hoe ilaintsika ny fanahy masina. Tena be da be zavatra mandalo eto amin'ity zao tontolo zao ity fa ny ano azo antoka dia hoe tsy mety ny fiainana kristianina raha tsy misy ny fanahy masina. Andaontsika amin'izao fotoana zao angetahetana azy dia hoe anakaiky bebe kokoa anazy hatramin'izay mety hoe négligenao zany hoe momba ny fanahy masina zany fa izy ianao hoe Andriamanitra Jesosy ihany Andriamanitra sy Jesosy ihany fa ny fanahy masina koa dia Andriamanitra ary tena ilaintsika amin'izao vaninandro farany izao. Dia andao hiaraka aminay hiara hanandratra anazy hiara hangataka anazy hitentsika hoe mangetahetanao izay fanahy masina. Wanifansaka
ny fitiavany Jesosy Kristy ary ny filaizana aminao Fanahy masinao fenofeno iao toy ny fofonay ilaky ny fisinao Deus sakaizanao akaiky ny fonao ianao no any Andriamanitra ety andao avile turuia etutariwa singisi atakaluku saefananaku agamina amarinwa amasinwa amyantarwa zabawa aminifira sana mina Fanahy masino fenofeno iao toy ny fofonay ilaky ny fisinao Deus sakaizanao akaiky ny fonao ianao no any Andriamanitra ety andao avile turuia etutariwa singisi atakaluku saefananaku agamina amarinwa amasinwa amyantarwa zabawa aminifira sana mina Fanahy masino fenofeno iao toy ny fofonay ilaky ny fisinao Deus sakaizanao akaiky ny fonao ianao no any Andriamanitra ety tena zaho mihitsy a fanahy masina no Andriamanitra ety an-tany a izy no fofonaintsika fa maninona tokoa moa zany hoe tena important be ny ananantsika ny fanahy masina maninona ny assista be Jesosy hoe mila manana ny fanahy masina atsika donc jerena tsahivina ny tantara ao anaty baiboly nanomboka tany amin'ny fanombohana mihitsiny a ao amin'ny Genesis toko voalohany 1:25 dia nitanjon'Andriamanitra tamin'ny olombelona dia hoe manjakao izy amin'ny zavaboary rehetra dia ao Genesis teny izy tamin'ny Genesis toko voalohany 1:25 io hoe andeha isika amorona olona taka atsika nefa Andriamanitra dia fanahy donc zany izy namorona fanahy taka anazy dia tao amin'ny Genesis toko 2:17 indray dia nivolavolain'Andriamanitra ny tanimanga dia teo zany izy namorona ny nofitsika zany hoe fanahy ny ampinofo zany no voaforona teo dia ao amin'io Genesis toko 2:17 ihany dia milaza ny ten'Andriamanitra hoe nomeny ny fofonaina nomen'Andriamanitra fofonaina le tany volavolaina iny dia zay vao lasa tonga olombelona iny no tandinto ny fanahy masina le fofonaina zay nomena tamin'ny Adama tamin'ny andro voalohany iny kanefany raha nanoty Adama dia tafasaraka tamin'io fanahy io dia zay nampatonga le fahafatesana tafasaraka tamin'Andriamanitra izy dia lasa tsy manana firaisana tamin'ny fanahy zany ny zanak'olombelona nanomboka teo dia tsy afaka ho tanteraka ilay objectif an'Andriamanitra fa noho niny fa ho tany Adama sy Eva iny dia tsy afaka dia nisy empêchement be tabe kanefa ny vaovao mafaly dia rehefa tonga Jesosy tetỳ an-tany dia ny antony tonga avan'i Jesosy tetỳ an-tany dia amerina zay rehetra zay rehetra tsy nety tamin'ny nataony Adama zay rehetra very tamin'ny alalan'ny fahotany Adama dia naverin'i Jesosy zany
ny saina andatsahan'ny rano atsika mba tonga ny zavatra rehetrarehetra ho velony fahotantsika ho voavonjy fahotantsika hiala zany dia tonga atsika ho voavonjy dia taorianan'izany koa nefany rehefa alohan'ny hitsangana izy dia rehefa avy nitsangana izy dia nomeny ny fanahy masina izany hoe tafaverina indray ilay plan initial an'Andriamanitra izay ahatonga ny zanak'olombelona afaka hanjaka dia tao anatin'izay dia tena hoe ilaina zany ny fanahy masina satria ny fanahy masina no mampatonga ny fanjakan'Andriamanitra ho etỳ an-tany izy zany no solotena ny lanitra etỳ an-tany amin'izao vanim-potoanantsika izao dia nefany itsika tsirairay avy ireo samy misy tanjona daholo namorona an'Andriamanitra ny fiainantsika ka raha tsy misy ny fanahy masina dia sarotra be ho antsika nahatongavana izany tanjona izany eny mety ho impossible mihitsy nahatongavana izany tanjona izany fa tena important ny fanahy masina satria jereo ane namerenan'Andriamanitra namerenana Jesosy ny fanahy masina ao anaty Jaona toko 20:22 rehefa alohan'ny tsangany avy nitsangana izy dia alohan'ny hiakatra dia ilay resadresaka tamin'ny mpianany dia mpianany ilay tsy mihino sy ohatran'izany reny dia nampahireziny aza matahotra nareo ozy izy dia tao amin'io Jaona toko 20:22 io amin'izay dia nameny Jesosy fofonaina ireo mpianatra dia ozy izy hoe raiso ny fanahy masina iny ilay namerina ilay tary amin'ny voalohany tary amin'ny Genesis iny izany hoe fanahy masina zany dia manana ministera goavana eto ambonin'ny tany ka noho izany raha te ho tonga amin'ny destiny anao ianao dia tena ilainao ny fanahy masina ilaintsika ny fanahy masina manao zavatra be da be eto an-tany izy nefa ihany koa miantoka ny famonjentsika hiditra any an-danitra noho izany tena tsy fiainana kristiana ny fiainana raha vao tsy misy ny fanahy masina tahaka ny hoe olona mandehandeha na hoe mort vivant ozy ny olona izay tsy manana fanahy masina mety hoe velona amin'ny fotsiny izy fa tena tsisy dika ny fiainana ny fanahy masina no mampatonga anasy anao ho miavaka eto ambon'ity tany ity raha miteny Jesosy hoe ianao ny fahazavan'izao tontolo izao ianao ny fanasin'ny tany dia ny fanahy masina nahatonga an'izany ho tanteraka tsy afaka handeha amin'ny herin'ny tena tsika tsy afaka hanao izay fahaizantsika fa ny fanahy masina no miantoka ny fantanterahana izany zavatra rehetra izany eny rehefa manao zavatra Jesosy rehefa manao zavatra Andriamanitra dia fanahy masina foana no matanteraka ny zavatra rehetrarehetra Jesosy aza Andriamanitra nefa tetỳ ambony tany izy nila ny fanahy masina tamin'ny fotoana rehetra tena hoe fafenoany fanahy izy zay vao afaka nanao zavatra rehetra ny mpianatra apôstôly manana mahizy azy zany fa nila ny fanahy masina tamin'ny zavatra rehetra nataony zay vao netiny nataony izaho koa ianao koa tsy haiko hoe inona ny toerana misy anao fa tena mila ny fanahy masintsika amin'ny zavatra rehetrarehetra enona dia pitsopitsony kely amin'ny fiainantsika arany eritreretinao hoe zavatra tsisy dikany zany zavatra haiko zany fa mila ny fanahy masina ianao hanao ny zavatra rehetrarehetra noho izany obligatoire ny fanananao ny fanahy masina ny fananako ny fanahy masina tsy hoe afaka misy soa hoe raha kristiana rehefa te handroso be any zay vao mila an'izany fanahy masina zany rehefa te hanao asa be ohatran'i Jesosy zay vao manao an'izany fa Jesosy raha niteny hoe rehefa niala izy dia hoe ny asa ataoko no ataonareo koa eny anao mihoatra noho izany aza ianareo dia fanahy masina io tsy hoe hery fotsiny fa tena hoe personne izy olona izy manana fo izy manana sentiment izy dia nefa te hifandray amin'asy ianao isan'andro te hiaranao zavatra amin'asy ianao isan'andro izy tena tsy te hisaraka amintsika tsy mahafoy atsika izy fontsika nandrian'i Jesosy dia efa mitoetra ao anatintsika izy fa mety hoe hatramin'izay tsy norarahintsika ny fisiny za taloha tena anisan'ny olona hoe négligé an'izany fanahy masina izany satria tsy nafantatra fa tamin'ny fotoana izay nahalalako amin'izay dia miezaka isan'andro ohatran'ny hoe plus ianao manana contact anazy dia plus ianao mahay miaraka aminazy mahay mihaino ny feoany ianao dia miteny tena miresaka aminao izy na andeha hanao zavatra ary ianao dia miteny izy hoe aza makany fa tsy mety ihany na tsy haiko hoe ny zavatra pitsopitsony tsarovy fa izy ny tompon'ny fahalalana rehetrarehetra ka noho izany zavatra rehetra izay ataonao mahay izy na ohatran'ny hoe mpianatra ianao
mahay matematika amin'ny fanahy masina, mahay fizika, mahay siansa, mahay ny zavatra rehetrarehetra. Raha tsy mpianatra ianao fa mpiasa, mahay ny zavatra rehetrarehetra amin'ny fanahy masina. Dia donc antsika hijery hoe inona ny rôle tena be da be ny rôle amin'ny fanahy masina, fa hijery vitsivitsy fotsiny tsika tonga antsika tena hoe atsapa hoe tena ilaina marina ke fanahy masina. Ao amin'ny Jaona toko 9:7-10 dia milaza ny ten'Andriamanitra hoe fanahy masina mampafantatra antsika ny marina rehetra. Dia nefany rehefa mahafantatra ny marina koa tsika dia ho afaka tsy handevo izy ny ten'Andriamanitra. Dia marina rehetra io be da be ny ten'Andriamanitra no famarinana, dia izy mampafantatra antsika amin'izany ten'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Jaona toko 4:11-12 dia miteny ten'Andriamanitra hoe fanahy masina mampianatra ny zavatra rehetra ary mampatsiahy ny zavatra rehetra. Io ilay lazaiko teo hoe ninona zavatra tsy hainao hain'ny fanahy masina, dia izy afaka mampianatra anao zavatra rehetra. Eny tena zavatra mahagaga arany mety hoe olona tsy mahay miteny, tsy mahay mandahateny ohatr'izany, dia fanahy masina afaka mampianatra anazy. Tsy mahay mihira izy fa hoe ilainy amin'ny asan'ny tompo, dia fanahy masina afaka mampianatra anazy. Na io talenta io ary avy amin'ny fanahy masina ny zavatra rehetra, dia tena hoe izy mampianatra ny zavatra rehetra, mampatsiahy ny zavatra rehetra. Na zavatra tamin'ny lasa arany mety hoe fanadinoan'olona rehetrarehetra, dia izy afaka mampatsiahy an'izany. Dia na ohatra ny hoe ara misy zavatra ho very, dia afaka manontany fanahy masina hoe lasaiza moa ilay izy. Rehefa tena manana firaisana fanahy masina ianao dia afaka teneny hoe tena hoe fiainana extraordinaire miaraka fanahy masina. Dia amin'ny Efesiana toko 7:9-10 koa dia miteny ten'Andriamanitra hoe fanahy masina mampatanjaka ny fanahy. Raha reratreraka ny fanahinao dia fanahy masina ao aminy misy hery, ao aminy afaka mampatanjaka an'izany. Ao amin'ny Jaona toko 4:9-9 dia miteny hoe mampiaiky ny fahotana izy. Ianao mety hoe efa zanak'Andriamanitra, fa indraindray mety hoe tafanota, dia ny fanahy masina no tena mampiaiky anao, mampatonga anao hibebaka indray sy tsy ho tsafandromandry amin'ny hijanonao anatin'ilay otana ataonao iny, dia atonga an'Andriamanitra handray anao indray. Fanahy masina daholo mahatonga an'izany tsisy amin'ny heriny teny. Raha ohatra ny hoe misy olona miseho hoe ohatra ny hoe mieritreritra hoe tena tsy mba manota mihitsy tafajoro, hery ny fanahy masina daholo mampatonga an'izany higarde anazy ao anatin'ny famasinana. Fanahy masina daholo mahavita an'izany. Amin'ny Romana toko 9:9 dia miteny ten'Andriamanitra hoe mifona ho antsika ny fanahy masina. Izany hoe misy ota tsy fantatsika ohatra ny fa nataontsika, dia ilay misy hoe ota miafinao anaty baiboly, dia fanahy masina mahalala anazy dia mifona ho antsika izy. Atonga antsika tena ho tanteraka izany amin'ny fanaran'Andriamanitra, dia miasa foana ny fanahy masina amin'ny zavatra rehetrarehetra, amin'ny pitsopitso rehetrarehetra. Amin'ny Galatiana toko 5:12 koa dia miteny hoe ahoana zany ny vokatra ny fanahy be da be, izany hoe loharano ny fahatsarana rehetrarehetra dia ao amin'ny fanahy masina. Raha ohatra ny hoe misy olona manam-pitiavana, asan'ny fanahy masina izany. Raha misy olona tena hoe mandevitra sy ohatr'izany, ilay toetra tsara rehetrarehetra avy amin'ny fanahy masina daholo izany. Dia izany hoe fanahy masina mahatonga antsika ho tanteraka amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ka ho tafiditra soamantsara any amin'ilay tany, amin'ilay lanitra izay nampanantenain'Andriamanitra ho antsika isika. Dia mampahery anao androany hoe fanahy mahery ny ao anatinao fa tsy fanahy malemy, ary ny ao anatinao dia lehibe lavitra mihoatra noho izao tontolo izao. Dia tena nampahery be anahy ny Romana toko 8:1-2 hoe ilay fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny matiny ny ao anatinao hoe, izany hoe na fahafatesana ary tsy mahatazona azy. Dia noho izany vao manana sentiment zavatra hoe fanahy mahery ny atao anatiko dia miala ho azy ny ahiahy, miala ho azy ny tahotra, miala ho azy ny fanahiana amin'ny zavatra rehetra ny fiainana, satria fantatro fa ilay fanjakana tsy azo ampiororona ny atao anatiko. Dia izany koa ny ampaherezinay anao androany hoe ok anao tena hoe anana an'izay saina izay hoe ilay fanahy mahery ny ao anatinao, ilay fanahy mahay manao zavatra rehetra ny ao anatinao, ary disponible izy amin'ny fotoana rehetra, tsy ohatra ny tamin'ny andro Jesosy hoe rehefa makary ihany dia tsy vao mahita mihazakazaka ny daholo ny olona, na ary ihany, fa omniprésent izy eo amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, dia disponible izy ary vonona ho anao sy ho anahy izy, hiasa ho anao, hiasa ho anahy izy. Dia ndao hifonitsika hatramin'izay raha neglige amin'ny fisiny, fa ndao manomboka androany hiteny hoe
Mangetahetanao zay fanahy masina ny tontolo-piainanay rehetra mila anao fanahy masina ary tsy mahay manao na ina zay raha tsy misy anao manomboka androany dia ndao hianatra hoe amin'ny zavatra kely indrindra ao amin'ny fiainanao ary na hoe andeha hivoaka ianao dia antany fanahy masina hoe inona no tokony ataoko amin'ny zavatra rehetra izay ataonao dia antany fanahy masina ianao hoe ahoana ny fomba hanaovako anazy tena hoe ataovy important be amin'ny fiainanao ary loha laharana eo amin'ny fiainanao fanahy masina manomboka androany dia tena hoe okainao anana fo mangetaheta Jesosy efa nampanantena ilay izy dia izy marina sy matoky fa ame fanahy masina ho anao raha mbola tsy manana ianao dia ekeo fotsiny Jesosy ho tompo sy mpamonjy fiainanao mila mangetaheta fotsiny ianao dia mila mangataka dia afaka mahazo daholo izay mangataka amin'ny fanahy masina satria amin'ny nofo rehetra ozy izy nandatsahako ny fanahiko amin'ny andro farany dia ndao androany amin'ny alalan'ireto ireto dia tena hoe angetaheta ny fanahy masina angetaheta ny herin'ny fanahy masina ary tena hoe ho tafaray sy ho tafandray amin'ny fanahy masina ho feno fafenontsika androany amin'izao zoma hariva izao melohan'ny pentekosta dia efa ho feno sahady tsika satria tao aorianan'iny dia afaka no isan'andro ny pentekostan'olona afaka no feno fanahy masina ianao isan'andro raha sendra malemy ianao raha sendra reraka ianao dia angatao ny herin'ny fanahy masina fa disponible ho anao zany androany tena mila anao zay fanahy masina ndao sika hiary hivavaka hifontsika raha ohatra ny neglige ny fanarahana amin'ny fanahy masina fiainona amin'ny feoany tena hoe neglige tsika hoe ferahana taminy fa eo izy disponible ho anao izy mila anao izy dia ianao nefa ny tena mila azy miosha ihany koa tena mila anao zay Jesosy tena mila ny fanahinao zay Jesosy androany halleluja tena mila anao tontolo-piainana tena mila anao tontolo-piainako tsy mahefa ninonao raha tsy eo ianao fa ny herinao rehetrany no mba mampatanjaka raha mandresy aho teno ianao tena mila anao tontolo-piainako seu ianao fa ny herinao rehetrany no mba mampatanjaka raha mandresy aho teno ianao tena mila anao zay fanahy zany mitsy fanahy tsy mahefa zahay androany fanahy masina fenony any tokantrano rehetra amin'izao hariva izao fanahy masina no mba mampatanjaka raha mandresy aho teno ianao tena mila anao zay tena mila anao tontolo-piainako tsy mahefa Just
miandrandrano miandrandra ny fanahinao ny ao anatinay androany ianao dia ameno anay indray hitobaka ao anatinay an'ilay fanahinao masina ampaheranay hitondra famelobelomana ao anatin'ny fiainanay fanahy masinao avy tamilanao zay fanahy masinao mameno anay androany fanahy masinao avy Fenuni aminay manontolo Nyamiko tontolo Fanahy masinao maniry anao fatratra ny ao anatinay faniriko indrindriana misaotra anao fanahy masinao misaotra anao amin'ny fisinao halleluia eo amin'ny fiainanay te hifandray aminao zay te hiray aminao izay fanahy masinao faniriko indrindriana miandrandranao zay Bola verde foana fa miandrandranao ny ao anatinay rehetra halleluia halleluia ao anatiko fiaina vaovao avy amina sy toy ny taloha kombony fiainako fanahy miandrandranao ny ao anatinay miandrandranao ny ao fonay rehetra fanahy ao miandrandranao misy fanahy masinao ao anaty fiaina vaovao avy amina sy toy ny taloha kombony fiainako fanahy tena milanao tontolo fiainako tena milanao tontolo fiainanay fanahy masinao tena milanao tontolo fiaina zany mihitsy Jesosy tsy mahefa lilolinonao enao no erinay enao no erinay Herinao iryany no mampatanjaka na majesty ao Alleluia tena milanao tsy mahefa lilolinonao naseo ianao fa ny halleluia halleluia milanirinao te fanahy masinao vao mbola mbalantsika foana fa mila ny fanahy masitsika milaniry fanahy masitsika amin'ny fiainantsika rehetra tena milanao tena milanao tsy mahefa lilolinonao naseo ianao fa ny herinao iryany no mba mampatanjaka na majesty ao Alleluia ramanjesy na majesty ao Alleluia ramanjesy fanahy majesty ao halleluia enao no erinay fanahy masinao enao ilay andriamanitra ety an-tany raha reraka izahay dia enao mampahery anay enao mampandresanay amin'ny adinay rehetrarehetra
Ianao miady ho anay fanahy masinao amin'ny zavatra rehetra. Ny herinao rery ihany no afaka mandresy ny hery hafa rehetrarehetra. Ny teninao dia teninao Andriamanitra dia nilaza hoe ty izao tontolo izao ty dia natao teo ampelantanan'ny devoly namena anazy ny fahefana. Dia nefa ilay fahefana ambony izany fahefana izany no nomena anay. Noho izany tena hoe mahery indrindra izay satria miaraka aminao fanahy masinao. Raha ianao ny tokantrano any mangatany fafenoa fanahy masinao fa eto izy amin'izao fotoana izao. Tsapako fanatrehany dia izy afaka ny amenanao any amin'ny tokantrano misy anao any ihany koa. Tsarovy fa rehefa eo fanahy masina tsisy asany devoly afaka ny hajanona izany. Tsy misy asany maizina afaka hajanona eo izany. Fa rehefa midina izy dia ilay atmosfera lanitra mihitsy no eo. Ilay atmosfera avy any an-danitra mihitsy no eo. Fifaliana no ao, fahasambarana no ao, fafenona no ao, fanasitranana no ao, hery no ao. Efa edy izany hery fanahy masina izany. Efa edy izany fanatrehan'ny fanahy masina izany. Alleluia. Efa nameno asy anao izy androany. Dia tena hoe eto mameno izy. Alleluia. Alléluia, alléluia. Quand tu descends, Saint-Esprit, il y a transfert entre ciel et terre. Alléluia. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit. Efa eo ny fanahy masina. Efa mameno anao izy. Efa manafy hely anao izy ao anatinao, eo akaikinao, ary eo aminao izy amin'izao fotoana izao. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit Izay manana aretina rehetra amin'izao afaka nositran'ny fanahy masina. maladie s'enfuit. Izay marary rehetrarehetra Les androany aveugles fanahy masina dia afaka les niositra. paralysés sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les
sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Tu transformes nos cœurs. Par sa puissance, Par ta puissance, Seigneur, tu guéris même nos blessures. par sa puissance, il renouvelle. Amen. Par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance. Les maladies, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Et tu n'en fais Le pas. Saint-Esprit Mi casca na e non fa ne mas non est là. Tsapanela irno. Tsapanela fiadana na zay apetraka ato anatin'ny fonay. Est là. Tena feno fifaliana ao anatinay amin'izao fotoana. Misaotra ny amin'ny fanatrianao fanay masinao. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint Misaotra fanay masinao ny amin'ny fanatrianao. Misaotra fanampahafantarinao marina iray indray izay andro any. Ahafahanay mandroso eo amin'ny fiainana. Misaotra fanampitomboanao indray fahalalànay andro any. Ahafahanay mandeha ka atratrahanay ny destinéanay. Misaotra fanay masinao ny amin'ny fanatrianao. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra nataonao anay teto amin'ity toerana. Misaotra Jesosy le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Misaotra Jesosy raha nisy marary teto aminay dia ianao rehefa nalasitranay izany tamin'ny alalan'ny fanahinao masina. Misaotra fanay masinao fa raha ohatry ny ory izahay dia ianao efa natonga fifaliana ao anatinay. Raha mandalo ady izay fanay masinao dia ianao efa mamoaka nay mpandresy ary tsy ho velomainana ny fotoana izay dia tanteranay tamin'ity andro an'ity satria efa nandray avy aminao izay. Le Saint-Esprit est là. Misaotra fanay masinao. Misaotra fanay masinao. Misaotra betsaka. Ho anao ny telo. Ho anao ny ady. Ho anao ny voninahitra. Mandrakizay, mandrakizay. Amen, amen. Le Saint-Esprit Amen. est là. Le Saint-Esprit est là. Misaotra fanay masinao. Mino fanandrainao tany tokantrano. Izay teto amin'ity toerana tena nandray. Tsapanay ny herin'ny fanay masina izay nameno anay. Tsapanay ny herin'ny fanay masina nampisy fiadanana ao anatinay. Dia mino izay fanandray koa ianareo. Dia tsy ho verimaina tokoa anay ny fotoana izay niarahanareo taminay. Ny fotoana izay niarahantsika nidera teto fa ho an'Andriamanitra irery ny ady, ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Dia manentana anao isan'andro isan'andro. Aoka tsy hoe amin'ny fotoana spesifika ihany ianao izay vao mila ny fanahy masina. Aoka tsy andro isaky ny Pentekosta ihany ianao izay vao mila ny fanahy masina. Fa amin'ny fotoana rehetra angatao ny fanahiny fa omena anao. Amin'ny fotoana rehetra mangatao ny fafenoa ny fanahy masina fa omena anao. Dia ilay fiainana be dia be izay nampanantenain'i Jesosy ho azy ho anao dia afaka ny ho tanteraka amin'izay satria miaraka amin'ny fanahy masintsika. Fanahy masina ilay extraordinaire mampatonga antsika olona ihany koa extraordinaire ho feno fagagana fiainanao. Dia mirary soa antsika rehetra misaotra betsaka nanaraka hatramin'ny farany. Veloma tompoko.